hoe vaksiny no miteraka an'izany satria matory le mpitondra fanjakana tsy mirara manamaivan-javatra dia natory dia taraikitsika zany amin'le système covax dia every le mpitondra fanjakana fa tamin'ny teteza miditsika ka rehefa tsy afa-po avy ato izy dia mandeha makato izy hoe ataoko famantarana ny raha voninahitra izy io a ka rehefa tsy voan'ity raha voninahitra manko roa famantaranandro eto asiny dia eto asiny dia rehefa manontany lera aminazy ianao amfiry zao raha voninahitra dia atorony anao ilay voan'ity dia mijery anao ohatrany tsy maromana ty indray zany izy ka rehefa tsy voan'ity izy voan'ity marina zany rehefa tarany anankiray na lasa aloha dia le ray mety à l'heure keritreretiny zareo ohatra zay ngambo izy io hoe mbola atao an'izany any le izy hoe tamin'ny 7 sy 4 arivo ny afaka manao an'izao reha ataontsika an'izao ataontsika an'ity ampidiritsika ny vola very rehefa ohatra ka anaovantsika an'izao alefantsika ny BDR tsy zany tsony zao fa efa filovofidim-bahoaka nareo dia manaraka ny rafitra arak'izay fifandraisana eo amin'ny sehatra isam-pire efa mifandray amin'izao tontolo zao tsika tsy voasazy tsony Madagasikara dia inona ny zavatra ataony zareo mitovy an'le tamin'ny 2009 miazakazaka anao zavatra ohatr'izany raha ohatra ka lay système covax ny tsy voafehinao satria ianao tara gisitra ianao ka dia normal ianao zany a raha miandry an'iny na farafaratsiny ianao rehefa tena hoe tsy mahandry ary satria taitra n'olona tsy mba taitra rery ianao dia tea makitakotra dia mba miresaka amin'ilay système manao an'izy fantatrao ny Amerikanina manao an'izany misy ny USAID misy ny masovo eto manina ianao raha nakanina anao resaka bilatéral zany hoe zahay ranga tena hitanareo fa nareo miara aminay aminay eto ambory zahay amin'izao fotoana zao mafy ty raha ty ahoana ny azahoana an'izany ny Amerikanina ny tena manao an'le zavatra ao anatin'le izy zany eto aloha dia kivy aho izy hoe le mitondra mihitsy ny jainareo fa io tsy azo atao akandasitra io tsy kanety ny azonareo anaovana akandasitra fa io tsy kanety io dia indray moa zany rehefa niteny an'le hoe volana jolay le ministre fitsarana fahasalamana dia mitendray izy hoe afaka 12 andro monsieur le ministre mahagaga tsy zavatra ataonareo ty ny hoe tena tsy haiko volana jolay lasa afaka 12 andro ny tiako tenena zany dia ty hoe kitoto zany sady hoe anafatra vaksiny amin'ny boritra fotsiny indray nareo jereo tsara ny Comore 12 000 doses aloha ny tonga efa système covax 12 000 doses aloha ny tonga après niny izy vao nahazo 108 000 doses Comore kely io amin'ny isan'ny mponina ao aminy matafavoaka 120 000 doses izy zany tao anatin'le système covax Comore zay ho ampindramitsika vola mavita an'izany gouverner c'est prévoir manana imagination lavitra noho ny mpitondra eto Madagasikara zany ny mpitondra comoriana fa itsika rehefa taran'le système covax tsika dia tsy mahandro tatana dia ina ny ataontsika miantso ny fondation Akbar Ali zay tsy fatako hoe tao anatin'ny système na vaksiny tena manana ny toerany ve zany eran'izao tontolo zao izao tontolo zao irefesinao io fa ny any koa dia zay hoe anafatra vaksiny amin'ny boritra indray nareo dia ina ny atao an'izay rehefa avy eo akasary indray nareo indray ny atao vaksiny io ary fa tonga any Madagasikara le vaksiny dia mitsindrona zany itenenana hoe efa vita vaksiny any Madagasikara satria ianareo le mpitondra no mitsindrotsindrona alaina sary eo ka alaina sary nareo dia mitsindro dia verareo manao tweet ao amin'ny tweet eo manko nareo manadio tena andraso aloha mbola tsy tafavoakako le saika alefako tao anatin'ity vidéo jerevanareo ty le tweetinga président fa jereva ao dia jereva misy dokam-barotra ao ohatra ny hoe tsisy problème eto Madagasikara raha mijery ny tweetiny filohan'ny république malagasy nareo jereo nge mba jereo zao nareo tonga dia mijery misy dokam-barotra andraso aloha jerevako kely raha ohatra ka afaka asaiko cadreny dioda vetivety le izy eto amin'ny telefonako mba tiako hitanareo hoe inona na dia tsy hitanareo ngezabe ary izy fa tiako hita fotsiny hoe ohatra zao asina caméra mifindra kely aloha eto tsy mahita an'ity telefona ty dia vetivety ane etiko itenenina aminareo ohatra ny ahoana fomba fitondrany reto olona reto ianao zany tsy mbola manome alerte any amin'le zao tontolo zao zay manaraka an'le tweetinao fa mbola
ohatra ny fanentanana zavatra milamindamina zay no hita ao anatin'le izy tsy haiko tratrany ve mezakitsika raha tratrany ohatroatra zao hitany ve lasa veriko hatramin'ny voalohany tsara tsy asikoson fa manjary sa sikoson ihany lasa ataoko eto dia mahason lasa sikoson kely vetivety zao zany eo amin'ny tweetinga président ao ve ohatra zao tsara raha serena tsy azo iny hita ve zay zany ny zavatra mandeha ao anatin'le tweet zavatra oatra zany hitanao tsisy hoe ty misy olona sahirana ary ty misy olona taterina amin'ny sarety fa tsy maharaka tsika amin'ny ambulance ty misy ka ohatra zao ato reto tsy ampy oxygène tsy zany ny tweetin'ny président de république fa mbola fanentanana tsotsotra zavatra tsy tena tsy le réalité zany no avoaka an'le président nefa io tweet io zao tontolo zao mahita azy au moins ianao zany mba miantso vonjy rehefa hitanao tsy tafavoaka le izy gaga zany mijerana zany zavatra zany etiko itenenina aminareo hoe ohatroatra zay le zavatra misy ao anatin'lay fomba fanaovana zavatra zany eto amintsika ka bon io mo hitatsika eo ny fipetrany amin'ny fotoana mampety azy fa tsika miezaka manina mitondra n'le fanazavana misy vaovao somary maikamaika dia hotoizako le fanazavako rehefa aveo fa ho ampidiriko vetivety namana solomamboaka hitondra n'le vaovao somary maikamaika zany dia rehefa aveo hotoizako le fanazavana zay noentiko teo mitoy amin'iny tweet iny zany alefako le izy rehefa aveo alefasa ary le izy honorable ina ny zavatra mitranga miarabanao aloha manatitra fiarabanantsika manaraka ty fandarana miara-manonjy aty ary miarabany député fidèle honorable député fidèle tonga somatsara eto Antananarivo zany ary tonga eto amin'ity studio ty ny antony dirako voatery manapaka kely ny famakafakana ataon'ny namana fidèle dia misy vaovao latsaka moa zany avy amin'ny ministère ny atitany mamoaka arrêté izy ty raha tsy diso décision interministérielle ozy izy portant application de l'article 24 de l'arrêté numéro zao arrêté interministériel zany izy mikasika ny état d'urgence sanitaire zany décision navoaka ny arrêté interministériel zany dia ny rano ministère en justice ministère intérieur ministère en sécurité publique ministère en communication ary ny secrétaire d'état chargé de la gendarmerie ny votoatiny ao anatin'le izy dia fanampenam-bava tanteraka ny hainao manjery sy ny mikasika ny vaovao zay omeny fahalalahany mpanao gazety mihitsy zany liberté d'expression tanteraka fanampenam-bava zay mikasika ny vaovao zay atao anatin'ny fandarana rehetra moa zany ao anatin'le izy tsy manina fa tena vakiko eto mihitsy le zay azo vakiny ato moa zany hoe le arrêté ministériel dia misy soratra maromaro eo moa zany ny référence anisan'izany ny arrêté mikasika ny état d'urgence sanitaire io sy mikasika ny fampiarana zany état d'urgence sanitaire zany dia le décision dia mazava be hoe
tsy azo atao intsony mandritry ny amehana ara-pahasalamana manontolo zany anatin'izany amehana ara-pahasalamana zany a ny anaovana fandaharana maromaro zay voatonona manokana mihitsy a anisan'izany ny fandaharana miara-manonja tsika moa zany efa talohany anaovantsika ty miara-manonja sy tamin'ny fotoana nanaovana reny déclaration d'état de nécessité sanitaire reny a dia efa nieritreritsika hoe anapenam-bavan'ny mpanohitra indray ty tetika ilazana fa misy amehana ara-pahasalamana ity ny tiana tenenina ao anatin'izay dia tanteraka izy io nilatsaka zany le izy ary ho an'ny mpanao gazety sy ny hainao manjerehetra io dia mino a ho an'le mpanohana ny fitondrana dia tsy misy olana fa ho an'le manana ny fahafahana amin'ny teny ohatra ny ataontsika eto amin'ity miara-manonja ty sy ny hainao manjery manao fandarana toy izao dia faradatsaka io satria tonga dia fantatra avy hatrany zany fa dia famitena ny fahalalahany mpanao gazety manontolo ary tena siblena manokana moa satria ny tany isainy atao anatin'ity hoe reto fandarana reto dia tsy mahazo manao an'izany famakafakana resaka politika sy fanakorontanana lazay fa misy fanakorontanana ny fiainam-bahoaka trouble public tiako iverenana le izy rehefa avy eo fa satria député fidèle efa ao anatin'ny antenne tanteraka dia nefa zavatra tokony hitondrana famakafakana sy anaovana an'izany réaction zany ty fandarany ty androany akoatra n'le zavatra ho ataontsika rehefa avy eo a satria amin'ny 24 dia misy an'le antsoantso ataon'le mouvement citoyen zay tsy zakany ty fitondram-panjakana ty hatramin'ny fandarana nandritry ny firy andro zay hatramin'ny elaela mihitsy tsika moa zany tsy zakan'le fanjakana zany resaka démocratie sy fahalalahana zany tsy manaja zany izy io dia io le zavatra resantsika hoe nakafapetra amin'ny alalan'zany didy zany décision interministérielle zany a ministère ny gouvernement moa zany io fa io tsy tapatapahan'ny ministre fotsiny dia araky ny lazaina teo zany nandroany maraina zany io zany dadavino ampiarina ary efa manomboka ny antsojay satria efa miodiody manodidina ny studio ny moraika amintsika miteny zao zay le misy famena fa nazana zany ary tsika aloha tsy maintsy toisitsika aloha zao fandarana zao mba mampafantatra atsika ny zava-misy satria zany a ny fanitena famitehana tanteraka ary fanitsakitsana ny demokrasia na misy ara ny amehana ara-pahasalamana tsy midika mihitsy zany fa idina ny vavany olona ary indrindrandrindra ny mpanohitra fanampenam-bava ny mpanohitra zao zavatra mitranga zao zay tsy azotsika ekena ary tenentsika eto foana na inanina zavatra mitranga tsika tsy maintsy mitady vaolana amin'ny zavatra rehetra toy zany ny fanaovana n'le antsoantso rehefa avy eo amin'ny 24 amin'ny fomba rehetra zay anaovantsika zany na vely sarom-bilany na anjomara na klaksona na inona fa mifandarantsika eto aloha araky ny voalaza teo dia toizina aloha efa fantatry député fidèle moa zany zavatra mitranga amin'izao dia izy manakambara ihany koa mikasika an'izay fa tena cité nommément zany hoe anisan'le anakiroa 2 4 6 8 10 anakifolo le fandaharana ato anatiny le fandaharana misy an'izany ny resaka le invité du jour tambatra miara-manony tambatra manjavonjavona koa ty zavatra ty anao ny fitenenana dia fandaharanao amin'ny Kolo TV coupe kapitandroka invité de jour samedi dondresaka rivotra zany rehetrarehetra zany dia miara-manonja tafiditra ao anatin'izay zay le zavatra tiako hoana fa mialatsiny amin'ny fanapahana ny aina anatin'izay ao anatiny zay manko le mahatonga na miteny foana honorable ty zavatra ty fa fiteniko tsy hoe manao miara-manonjy tsika dia miresaka an'izany fa tamin'ny manao famakafakana hatramin'izay dia miteny hoe tsy isika teto Madagasikara no namorona ny asa fanaova gazety fa itsika dia makatahaka ny nataon'ny olona hoe manao gazety ny olona dia manao gazety tsika manao haino manjery ny olona dia manao haino manjery tsika fa ny tany amin'ny tany mandroso rehetra misy covid fa tsy nahena hoe nikatina CNN na tsy nahazo manao fandaharana tsy nahena hoe tsy mahazo manao fandaharana ny France 24 ny LCI ny TF1 ny France 24 ny France 2 ny France 3 na ny rehetrarehetra io fahita lavitra frantsay rehetrarehetra io tsy hoe rehefa nisy ny amehana ara-pahasalamana dia tsy mivoaka ny gazety rehetrarehetra na ny mamely fitondrana na ny tsy mamely fitondrana tany Frantsa
fa samy mamoaka an'izay zavatra voaka ny ary ny toy foana ny débat au contraire ny tena misy tao anatin'izany fotoana ny amena ara-pahasalamana zany misy débat isaky ady-pamataran'andro ny tsisy ny débat fa tsy mba hoe andro amin'ny fahita lavitra any amin'ny tany mandroso ny atsika ny débat tsisy zao mahafahanareo misy miara-manonja rahanareo zao ge ka ny mpanohitra no mamorona an'le izy fa raha hoe ny gazety andoavan'ny gasy rehetra etra dia tsy etsonanao anao débat raha ny marina tokony miantso débat ny tvm sy ny rnm dia ao no midébatre raha ny défaillance ny technicienne rehetrarehetra eo anatin'izay fitsabony zay ny ministère ny gouvernement ny fitondram-panjakana ny mpitsabo eny amin'ny toerana anaovana ny fitsabony ny zavatra tsy aby ao anatin'ny débat ao anatin'ny hainao manjeny hainao manjery zay antoavan'ny olona rehetra etra tokony anaovana an'izany fa nareo nanao débat tsy manongy anareo zahay mpanohitra no nanangana plateforme ahafahana miresaka amin'ny moyen ampelantananay so ihany fa tsy anareo ny FB sy ny YouTube fa raha nareo efa nakatonareo koa dia iny zany ahafahan'ny olona mamoaka an'le izy ary rehefa voatonony ao anatiny hoe tambajotra tserasera izy tsy azo anaovana tsy voatoniny ao anatiny aloha zany voafeny iny zahay iny no tapeny anareo vava fa ivoaka iny tsy voatapinareo vava tsisy monopole zany tsony zao monsieur le ministre isany fa enatra ho anareo manoloana ny tantara-pirenena zavatra ataonareo zany satria zahay no tsy miteny fa ny olona rehetra afaka mamoaka zay tiana voaka ny anatin'ny tambajotra tserasera dia misy foana ny ahafahan'ny olona mahazo vaovao na tsy eto ary fa ny zavatra petrakitsika dia ity rehefa miteny tsy amin'ny anaran'le fandaharana zany zay dia mety ka zao no izy anao taratasy aloha ny mpanohitra ary zay etsotsika ny lehibe mpanohitra zay zany ny président Marc Ravalomanana no asaintsika manao azy ampanaovitsika taratasy aloha izy makany amin'ny mpiara-mobonantoka rehetrarehetra ray zay aloha zany ny zavatra anankiray mampafantatra an'io fanampianam-bavy io ny aty amin'ny fanoherana indrindrandritra dia tokony hivondrona ny fanoherana rehetra zay eto koa dia miantso ny président ny lavitra ny asa fanaova gazety mba hiantso fivoriana maika ho an'ny indrindrandritra ny tompona fandaharanareo zay voakasika io jiavy amin'ny hainao manjery ino ty zavatra ataony ny gouvernement ty reo moa zany voatonina fa nany tsy voatonina ao ary satria ny hainao manjery zany tokony ny zavatra nataonareo tamin'ny confinement antsika voalohany menareo ny réquisition le hainao manjery rehetra tsy nanome na ny ariary ny fitondram-panjakana fa dia réquisitionnenareo fotsiny zany any mazavabe zany nanaiky ny olona satria zay le prérogative anareo zay mahazo manao an'izany nareo fa ny gazety tsirairay ngeny mandefa ny gazetiny iarahantsika malala fa tsy misy vola miditra amin'izao fotoana zao tamin'ireny fotoana ireny tsy mihodina araka ny tokony izy fa ny tokony ho toeran'ny dokam-barotra aza lasa ny fotoana nanaovanareo ny réquisition fa tsy nitabataba taminareo tamin'izany ianao manjery rehetra fa nanaraka tsakan'izay ndavany ary zay tsy nandefa ary mbola anaovanareo rappel hoe maninonareo ny tsy mandefa dia manazava any aminareo androaninareo le hainao manjery zay nanampy anareo tamin'izany indray ny tapenareo vava satria miayavy anareo tsisy zavatra ataonareo zany raha tsy aro toera mahagaga zay zavatra zay le tiatsika tenenina hoe fa inona mihitsy zany ny fomba fahitanareo ny zava-misy ankehitriny ary zahay eto dia mametraka an'izay zany hoe tokony misy fivoriana fa arak'izay aingana tarihan'ny filohan'ny lavitra manoloana an'izany raha maheno an'izao antso zao izy hoe hijerevantsika an'izany fa tsy possible zany ny fanapapa rehefa ho tapenanareo vava ny hainao manjery rehetra tsy miresaka dia ny TVM sy ny RNM maro sokafy ho an'ny akolafikery samihafa dia samy mitondra fahitany mitoedra raha ao anatin'io dia tsy problème izy amin'izay fotoana izay fa ny olona mila mahafantatra ny zava-misy mila mahafantatra vaovao ny olona dia sokafy io RNM sy TVM io zany hidiran'ny akolafikery rehetra tsy problème io raha ohatra ka tsy misokatra ny ambiny fa raha tsy hetra tokony anaovan'olona ady hevitra zany anao fitenena zany fanaovana ady hevitra zany invité du jour zany fanaovana ady hevitra miara-manonja fanaovana ady hevitra reo le kapitantroka fanaovana ady hevitra no tapenanareo daholo izy rehetrarehetra tsy possible zany manana andraikitra ianao monsieur le président ny ho lavitry ny asa fanaovana gazety mamory anay ao anatin'izany mba ahafahana midinika hoe inony ty zavatra misy ty tsy nataony olona nandritra ny enimpolo taona nataony ty fitondram-panjakana ty daholo mahagaga tena enjana be ny arety nefa enjana ny tsy fisina miranantira ny fitadiavam-bola enjana ny faneho-kevitra koa mbola kenjainareo enjana wow
aleo mba misy zavatra mazava e hoy zavatra mazava tsara fa aza miafina any ambadiky ny atao hoe prérogative na puissance publique ohatr' zany nareo fa aloha ny olona tsy ho tompotrano miona manahirana anareo ny aty raha ohatra ka hoe izahay tapenareo vava ny vahoaka tsy voataponareo vava afaka didy mihitsy zay io ary lelona zay koa ny tsy fahafahan'ny olona misexprimer malalaka ohatranay zao dia zay ny andeferany mba fa misy an'ity maneho hevitra misy ny mpanao politika maneho hevitra fa rehefa tsy asainareo maneho hevitra mpanao politika ny hery velona tokony hanana ny fomba ampitanana zany amin'ilay vahoaka tsotra ny vahoaka tsotra iny iteny rehefa avy eo ino moa tsy dirako fa anjaranareo ndray mijery an'iny zany amin'izay fotoana zay dia ho hitatsika io fa io tsy problème fa miantso aloha tsika ny fianakaviam-be raisam-pirenena tena hitodika aty Madagasikara hoe hitodika aty marina masinareo amin'ity fanampenam-bava ataonay ity ka dia hanao taratasy tsika zahay eto amin'ny miara-manonja koa dia isany hanao siniany zany taratasy ny tena tsara aminy nitarika amin'ny fanaovan-tsininy folohan'ny mpanohitra ny RMDM dia ny entité voakasika zay rasako manamafy an'iny manamafy an'izany soni zany hoe dia matsiaro zay hoe fa tonga eto Madagasikara amin'ny fanampenam-bava sy ny didy jadona amin'izao fotoana zao miamafy fa tsy hoe tonga efa teto foana moa zany izy nandritra n'ity fitondrany ity fa miamafy izy zany amin'izao fotoana zao zay ny mikasika n'ilay zavatra venana teo mbola réaction maimaiky iny dia hitatsika eo fa misy fivorina mandeha any ambadika any amin'izao fotoana zao mikasika an'izay zavatra zay dia hitatsika eo ny toyiny fa hotoizako ilay zavatra zay nilazaiko teo satria tao anatin'ilay fanazavana no niditra ilay vaovao teo tamin'ilay hoe fomba fijerentsika n'ilay resaka vaksiny zany no nresahako tao anatin'izay dia nandefa n'ilay izy hoe ohatra zao ny zavatra ny tweetiny filoham-pirenena manoloana ny ataontsika hoe raharaha ara-pahasalamana zay misy eto amintsika amin'izao fotoana zao dia ty ary ny zavatra tiako amafisina amintsika amin'izay zany manoloana n'lay ataontsika hoe zava-misy amin'ny ankapobeny ny teny taminareo ray volana latsaka teo zay hoe afaka ray volana mivory eo teny miara-pirenena io tsy fantatranay moa zany zay ho ataon'ilay fitondram-panjakana ho foanany koa ve zany voalaza lalam-pandrenana hoe mivory ara-potoana ny anteny miara-pirenena ka ny volana meny anankiray any amin'ny oktobra ny anankiray ity volana meny ity zany efa andro vitsivitsy sisa ngamba ny andrasantsika honorable dia tonga izay fivoriana zay afaka tapa-bolana eo ho foanany fitondram-panjakana ndray ve zay sa tsy ho foanany sa andrasany efa tonga eto daholo indray le solombamoaka vao anao fampahafantarina nareo hoe noho ny amiana ara-pahasalamana manao indray nareo enjana dia tsy asiana ny fivoriana teny miara-pirenena zany hoe dikaitsika le lalam-pandrenana nareo mahita izy fa miteny fotsiny andro any fa raha mivory zany eo teny miara-pirenena io dia araka le nteneniko reny hoe hampiantso mpikambana anatin'ny gouvernemanta zay ary zay parlementaire ty manitarika an'izay dia zay miaraka aminay eo moa zany ianao an'izany angataka an'izany zavatra zany hoe reto olo reto mihitsy ny angatana hiakatra isan'izany ministry ny mponina ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola ny ministry ny fahasalamana zany atsotsika ny eo anatin'ny fitandrona ny fandripalemana izy telo mirahalahy reo ampanatsoana ao anatin'izany efa voatoniko teo ny ministry fitantanam-bola sy ny toekarena reo zany tokony mitondra fanazavana ho azonareo vahoaka hoe inona ny fanontaniana petraka solombaboaka aminy zay zoanay manao an'izay ahafahana mafantatra teboka maromaro hoe reto avy fa androanytsika tsy maheno ny fitondram-panjakana io indrindra fa ny ministry ny toekarena monsieur le ministre tsy fantatra hoe nately ny sakavesana akaiza fa tsy miteny mihitsy ianao androany mahagaga tsy miteny ianao nefa ny ministre ny toekarena sy ny fitantanam-bola africaine saika efa manao révision sy prévision daholo amin'izao fotoana zao mikasika ny LFR fa ny atsika moa ny ministre io 6 000 milliards de dollars d'ariary anoany ny prévision tsika tamin'ny LFI 6 000 milliards d'ariary mahery fa boriboriko zay 9 milliards ariary zay ny tombatomba na amin'ny fampidiram-bolantsika fampidiran-ketra ny recette zany io mietra rehetrarehetra mitambatra amin'ny
fitaona raiky am'roapolo sy roa arivo ty monsieur le ministre ny recette nefa hitatsika misy 1000 milliards mahery ny gapy am'izao fotoana zao ny vola tsy tafiditra tao anatiny 3 volana voalohany 1000 milliards mahery manodididina 1200 mety tonga ano any zany fahitantsika azy ny tombany apetrakintsika hoe 1000 na 1500 milliards eo ariary ary amin'ny farany taona ritsika zay ny gapitsika entre 1200 à 1500 milliards d'ariary zay ny gapitsika aty am 3 volana voalohany tsika nefa mahita an'izay hoe rehefa hifarany ty taona ty raha atao ny tombany misy 500 milliards ariary tsy ho tafiditra ao anatin'ny LFI 2021 zay zany ny gapy mandritra ny taona androany zany tsika no efa miteny amin'ilay ministera hoe raha io zava-misy io dia mila manova zany tsika mila misy fanitsina zany ilay tetibola ahafahantsika manitsy an'izany tetibolam-panjakana zany amin'ity fivoriana ara-potoana voalohany ataony anteny miara-pirenena fa tsy maheno anao amin'ny ministry hoe anao LFR tsika nefa fantatra fa tsy ho tratra le tombatombana natao tary le hoe asy zao no ampidiritsika 6000 milliards ariary mahery tsy possible iny monsieur le ministre androany tsika vola ampidirina ao anatin'ny etra zany ny recette tsika nyteneko zany avy amin'ny fampidiram-bolam-panjakana zany zay teneko zay dia indrisy fa tena kely ary tsy mahatratra n'ilay taontsika hoe le taremarika tokony hifanantsahana amin'le eritreritry ny fitondram-panjakana inona moa zavatra eritreretiny fitondram-panjakana raha jerena ny volana ampidiritsika tamin'ity 3 volana voalohany ty zany ao anatin'ilay recette ny fitondram-panjakana ny resahako dia ohatra zao le fipetraka mahita zany tsika amin'izao fotoana zao fa latsaka ilay vola ampidirina ao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana ny etra tafiditra 3 volana voalohany dia 1276,8 milliards d'ariary enina fitopolo sy 300 milliards ariary no tafiditra tao anatin'ny 3 volana voalohany zay tafidritsika raha zaraitsika isam-bolana zany reo dia manome 920 milliards ariary isam-bolana zaraina 3 zany io lay fampidiram-bolantsika tamin'ny 3 volana voalohany zany hoe tsy ampy akory eno tsara ty teneniko ty tsy ampy akory ny fandanina ataony fitondram-panjakana isam-bolana ny volana ampidiritsika amin'ny alalan'ny etra isam-bolana ny vola ho antsika isam-bolana raha ny tao anatin'ny LFI 2021 ny fandanina isam-bolana ny dépense atsika zany isam-bolana ny volana ny fanjakana tao anatin'ny 3 volana voalohany tsika dia tokony mandany 1654 milliards d'ariary 4,990 milliards ariary ny vola tokony ho kirakiratsika zany tao anatin'ny 3 volana voalohany iny janoary febroary mars avril tsika zao no miresaka zay zany ny vola tokony lanintsika araky ny voasoratra ao anatin'ny tetibolam-panjakana lasitra zany LFI 2021 androany nefa ny vola ampidiritsika 770 milliards ariary tao anatin'izay 3 volana voalohany zay na le voafaritra teo zany efa tsy tratratsika zany efa misy gapy ao zany raha matafiditra 426 milliards d'ariary zany tsika ao anatin'ny ray volana ino tsara raha matafiditra 426 milliards d'ariary zany tsika ao anatin'ny ray volana zaraintsika telo le anatin'le 3 volana teo dia ny fantanitsika ray volana 551 milliards d'ariary zany hoe raiky amin'ny 500 milliards ariary zany hoe le fandaniam-bolatsika isam-bolana iny ka raha mampiasa mpanjakana ny indemnité ny transfert le hitanareo le ohatra hoe kenda ny jirama dia mandefa vola makany ny fitondram-panjakana reny le subvention reny zany le transfert
reo fotsiny zany a mbola misy le bien de service ao anatin'izay io fandanina io a tsy tratra n'le vola ampidiritsika noho izany zany a le vola ampidiritsika raha tsy ampiana an'ilay fanampiana avy any ivelany dia tsy maharaka ny vola kirakiratsika eto akory tsy maharaka ny fandanitsika isam-bolana akory ny hoe tiany karaha mampiasa mpanjakana retina enda amin'ny te samihafa ho an'izay manao zao ohatra hoe mpitandro filaminana lefa manao an'izao ny ohatran'izany re tsy araka akory reny raha le vola miditra amin'ny alala etra raisy ny fitondram-panjakana amin'ny aktivité ataontsika zany dia ahoana moa no ahafahantsika hanatratra n'ilay tanjona izay ny reharehan'ny ministra io ny telo volana voalohany nefa nahitantsika an'izany nefa tao anatin'ny telo volana voalohany antsika mbola tsy niditra tao anatin'ny ame anara-pahasalamana ka maika fa zao tsika miditra anatin'ny ame anara-pahasalamana zao sabotsy lahady tsy miazo mihetsika mihitsy sisa ny lalana mikatona risy ary mazava ho azy voalohany volana avrily iny kabary iny nanomboka nanao an'le za safa telo volana avrily iny kabary iny dia manomboka eo zany tsika miditra volana avril ny miditra amin'izay tontolo ny ame anara-pahasalamana zay mandrapa tonga volana desambra zany mazava ho azy a ny aretina mbola io tsika tsy manao vaksiny fa mbola voafampitady io dikan'izay mila manitsy ny teti-bolam-panjakana ianao monsieur le ministre fa tsy matory ka miroro iha sosaforan'olo gony mila fantsiny zany e satria tsika malagasy ny tena miavaka io foana atsika io tara io zao efa ipira zay ny tena zay ivorana zahay ho afaka ay moa efa nanderimberina teto eno zany ry azo damosiko dia ho tara ndray zao vekoropaka ndray no elefera tampoka ndray tsika ary amin'ny fefara ifarana ndray le fivorina voatereko masaka ohatra volompijazo am'izay le elefera hoentinareo avy any eratamy betsaka diso na ny zavatra soratanareo ary diso dia ahitsinay eo amin'ny voamieran'ny fitantanam-bola hoe diso ane ty diso ane ty dia inonareo avy any manitsy ifonina tokoa fa responsabilité anay zany ka naratsina tsy miomana ka raha ivolana mahery ny tenenako an'izay hoe ivory any zahay solomam-boaka io androany nareo mbola tsy hay hoe ivory za tsy ivory zahay mbola tsisy resaka deputera teo koa misy marary ataonao manao koa manday fanjakana ty ane tsy mora sy nataonareo hoe vitavitany selfisy avao raha io tsy zay io mila hainao manday fanjakana zao fa tsy mandehandeha fa hoany dia efa hampiny mpanohitra avy nareo le mpanohitra ndray tapenanareo vava hoe tsy asiana miara-manonja zahay manao rapely anareo haly anareo ndao ho hitatsika eo zahay lafa tsy mivola ho hitanay eo fa haizanareo nareo manao mahitsy io tsy zaranareo za misy anay mbola mba miteny manitsy vola ampidirinareo ane ka tsy matratra na ny fandanina ianao zany raha ohatra ka mikarama ny vola raisinao isam-bolana tsy mavita ny sarza fiksanao ao an-trano tsy mavita ny ofa-trano tsy mavita ny varoana tsy mavita ny frais amin'ny bus ny ankizy tsy mavita ny jirama tsy mavita ny sasalamba tsy mavita ny fandrahoan'ny sakafo hoany tsy mavita an'izany le karamanao isam-bolana fa tsy maintsy mitrosa zany ianao isam-bolana zay vao maharaka le ray volana anao iny a ny vola karama raisinao ohatra zay fitondram-panjakana eo am'izao fotoana zao le vola miditra amin'ny isam-bolana tsy maharaka ny fandanina tsy maintsy mitrosa izy dia le trosa am'izay ny problème ty teneniko anareo ty ary eto zahay dia misitona ny sainareo mpiasa malagasy eo amin'ny banky raisam-pirenena marina fa nareo tsy miteny fa zahay mahafantatra hoe mahafantatra nareo fa ny rapport tonga any aminareo tsy ampy satria maninona tsika mako zao mahita le mivoakavoaka le filohajaina mambahoaka le mandeha hoe manao CTC aty manao an'izao tsy ala deuxième manao tsy maintsy mivoaka izy mba te hanamarina zany izy any amin'le mpiara-mombonantoka fa zao ny nampiasana n'le vola avy any aminareo ny kitianay le zay le mitrosa io fa zao le geste mivoaka iny ny hita fa ny taremarika sy ny tatitra mifanaraka amin'iny tsy mitonga any amin'ny ara-dalàna any amin'le mpiara-mombonantoka amintsika mamoaka zao nareo hoe nividy ambulance nareo 65 isa 500 isa dia tenena re vidina taizy io fa tsy vitanao dra tsy mazava iza no ny fourniran'le izy no
ny vidianana anazy avy taiza dia ohatra ahoana ny équipement ao anatiny satria hita fotsiny hoe zao vidiny ny anankiray zao en dollars io dia vidy zay zany le rapport alefa any amin'le mpiara-mobina antoko amintsika hoe vidy zay nareo vao miaiky am'izay vidy ambulance tsika 5,20 nisany dia areo fa am'izao tsika zany na le 4 vidinareo re tsy hita hoe aizavy dia ohatrinona ny vidiny taiza no vidiana ny fantaniana rehetra atao amin'ny CCO taizavy no vidiana ay zay dia taizay nge ny ilain'le mpiara-mobina antoka hoe taiza ny passation na marché an'izany iza le fournisseur an'izany zany ny ilain'ny olona natao hoe fanjakana tsara tantana fa nareo androany 5,20 isa fotsiny ilay ambulance zao ny vidiny fa aiza le izy hoe nividina tarianany zao marque automobile tititititi aviny dia tay momba an'izany fiara zany zao mahatonga anazy hoe $47,000 ny ray ohatra eo zany le tiatsika petraka ao anatin'izay noho izany anjaranareo ny mieritreritra fa za eto zany dia miteny hoe ny fisina fandarana ohatra ny reto no ahafahan'ny vahoaka misitraka an'izany rehetra zany fa rehefa ozy motsika hoe tsy avely sitraka an'izany le vahoaka anareo ny anareo zay ne manao ny asanay fa zay kosa tsy onona am'izao fa handondona ny mpiara-mombina antoko zay mikasika an'izany efa ahoana ny lasa misy fanampianam-bava tampoko ohatran'izany ao anatin'le vanim-potoana teny ilan'le olona ny fanaovana serasera mbola maro ny zavatra tiako entina ny fotoanantsika moa zany satria ny amoroambe folo ny fandarana no mijanona dia ameko an'ireo namana ny fanoizana ny toy ny fandarana tsika tsy aza mieritreritrareo hoe ady hipetraka fotsiny am'izao zay tsy resaka mikasika nio fanapa-kevitra zay ndraisiny zareo ho raisiny ho atao zay zavatra mifanandrify am'izay didy mifanandrify am'izay avy aty aminay tsy maintsy ametraka an'izay zay fa tsika dia mbola hiresaka zavatra betsaka ao anatin'ity ataontsika hoe fanaovana nyty fitantanana nyty valana retiny ny famoam-bola samihafa ny fiarahantsika miasa amin'ny mpiara-mombina antoka zany dia tsy maintsy mbola hoentina ka eto ny sombam-boaka anitra razafy manatsoa nareo mila manaraka foana ny publication anay zany ny miara-manonja ahafahantsika mahita ohatry ahoana ny toyn'le raharaha zany suiten'lay décision navoaka ny ministre ny atitahany io fa tsika tsy hipetraka fotsiny am'izao fa isy zavatra be da be ataontsika mifanandrify am'izay zany hoe hitakitsika an'izay io moa mila vava misy somotsy reo eny rehefa hoentinao ry amin'ny PTF ry hafa ny réaction rehefa avy eo meko anao aloha ny sehatra honorable anozanao fandaratsika misaotra namana fidèle araky ny voalazantsika teo moa zany isorana daholo fa nikevitra zay nentina teo araky ny voalazantsika teo ihany koa somary misafotofoto kely tsika androany ary tsy tsika rery misafotofoto fa ny ainao manjery zay tena manao ny asany ma ainao manjery anazy zay ary itsika eto amin'ity miara-manonja aty dia fantatritsika tsara fa na ny tapahana raha ny canal satellite na ny tapahana raha ny canal plus na ny tapahana raha ny Star Times sy ny parabole dia nitady sy fomba rehetra tsika ahafahantsika mampita an'izao fandarana zao ary eto moa zany dia officiel moa zany izy ity aloha satria ny anatin'ny tambajotra serasera no ahitanay an'io décision interministérielle izay mandidy ny anajanonana daholo ny fandaharana politika rehetra zay lazainy moa zany fa mety anakorotana ny fiainam-bahoaka na ny firaisan'ny tinteny hoe firaisapo le unité nationale kanefa fantatritsika tsara fa na dia misy ny aretina na misy ny zavatra rehetra zay mitranga na ny ivelany ihany dia tsy misy an'izany mamono ny fahalalana tsirairay liberté fondamentale zany liberté d'information liberté d'expression liberté de presse fa indrindrandrindra liberté individuelle ny maneho hevitra dia fahalalana fototry ny tsirairay tsy azon'izan'izazankanana zany na amoaka lalàna na amoaka didim-pitondrana na inona zay ataony ny liberté ambony ny zavatra rehetra ary anatin'ny lalam-panorenana sy reny traité na accord internationaux reny ny soniavin'ny Madagasikara ary anisan'ny membre an'izany Madagasikara anisany ao anatin'ny déclaration universelle de droit de l'homme zany ka noho izany ny fanapa-kevitra toy itony décision interministérielle tony moa mendrika no entina any amin'ny conseil d'état any kanefa fantatritsika fa zany conseil d'état zany mampisalasala ihany raha izao zavatra mitranga zao satria atao fitaovana politika daholo ny rehetra ninninna zay mikasikasika an'izany fahalalana zany
na izanaty zany tsika dia nanotapahana raha tany amin'iny réseau satellitaire reny ny fandaharana MBS ny chaîne MBS dia nitady fomba rehetra tsika nampiakatra an'izao fandaharana zao tany amin'ny internet amin'ny alalan'ny YouTube zany. Ary izay no nitenenina teo raha tsy hoe indray ngambany dia andeha ho tapahany ihany koa zany connexion internet rehetra zay tena imezantsika satria tsy vitanareo ny anapaka an'izao fandarana zao raha lefa satria ty efa any amin'ny YouTube no sotomina hoentina manaparitaka anazy naiza ka voavidinareo koa na terenareo koa na anaovanareo décision toy izao koa ny any amin'ny YouTube na any amin'ny Facebook hafa ndray zay fa nareo moa zany mafy be enjana be satria ve aiza fa na filoham-pirenena rehefa tsisy tsony no mibaiko eto amin'ity firenena ity tany tsisy fanjakana tsy mavita mitenina tsy afaka mandray andraikitra tsy afaka maka initiative fantatray fa anisany déranger manelingela tanteraka nyity vitondram-panjakana ity fandaharana miara-manonja ity fantatray zany ary raha mipetraka amin'ny toeranareo zay dia fantatray hoe tsy rariny zany ngamany raha filoham-pirenena no resahana isan'andro isan'andro eto amin'ity fandaharana ity kanefa azadino fa raha filoham-pirenena tena mendrika na filoham-pirenena anazy ny filoham-pirenena na ndray ny andraikitra sahazan'izany filoham-pirenena zany tena hoe un vrai homme d'état dia hafa ny fipetrany najaina ary loloavina tapony loha kanefa azadino ihany koa fa raha nyresaka ny 21 avril 2018 ny tenako fakomaly dia azadino tantara fa pira no nanaovana ny Flora Rajonary Mapiana nanaovanareo mihitsy moa ny teko tenena satria zay tsy anisany nanao an'ireny vatapaty tamin'ny tenenteny amin'ny trésime reny kabary natao ary kabary politika fa tsy nanao zavatra ohatr' zany fa rehefa hoe ny tena no tratra atao ohatran'ireny faninjehana toy ireny dia mararika ilay izy ary averiko etony ny fandaharana miara-manonja natao ho sehatra anankiray ahafahana miteny ary ahafahana mitsikera satria any mpanohitra izy ity tsy any fanjakana ny miara-manonja tsy any fanjakana ny fandaharana miara-manonja tsy voafehinareo le fandaharana miara-manonja tsy maninona ny sakrifienareo ny araka tao fandaharana miara-manonja ny émission sasany tamin'ny hainao manjery sasany fa ny hafa moa zany anazy zay raha ohatra ka anaiky an'izany moramora izy fa itsika eto amin'ny miara-manonja sy ny mpanohitra dia tsy manaiky ho tapenam-bava fa dia anaiky fotsiny ohatran'izao tsy maintsy mitady fomba rehetra tsika ahafahantsika mampita ny tokony ampitaina aminareo rehetra zay any anatiny any amin'ny toerana rehetra misy anareo reny miteny ara-moa eto ny mpanohitra miteny ara-moa ny miara-manonja miteny ny any amin'ny émission sasany tsy mieno tsisy mieno tsy mieno le fitondram-panjakana manao ny ataony ihany fa dia zao moa zany izy dia tenao an'le tena DJ hoentiny araka ny tokony ho izy mihitsy ty fitondram-panjakana ty didy jadona tanteraka état de nécessité sanitaire no niraisina dia rehefa manao an'izay dia inona fanapa-kevitra bancal bingo tanteraka fanapa-kevitra zay niraisina tsy sahanareo koa ary nananao zany confinement total ho an'ny faritra rehetra tsy sahanareo naka fepetra mikasika zany état d'urgence sanitaire zany araka ny tenenay hoe kitoto ny fanapa-kevitra niraisina vendrana ny fanapa-kevitra niraisina zay no lazainy le ngialy zay le raha ny dondrina hoe tondrina fa fanapa-kevitra niraisinareo nge mitovy an'izany mihitsiny raha nasahinareo depuis le début zay ny tokony nataonareo atao fiarany confinement raisy daholo mesure rehetrarehetra tokony fanaraka an'izay ho an'le vahoaka rehetra zay tokony confiné zao tsy hita zay anaovana an'le fandaharana dia lasa naka zavatra fanapa-kevitra tanontany toy izao indray mamotika tanteraka zany démocratie ary voanaiky ianareo manatena azo vola amin'izany mpamatsy vola zany dia tadidio tsara fa anisan'ny conditionnalité takiny mpamatsy vola hatramin'izay ny fanajana ny démocratie sy ny fanajana ny fahalalahany tsirairay ary mahasarotiny zany bailleur de fonds zany mpamatsy vola avy any ivelan'izany ny fanajana ny zany liberté d'expression ary raha vao mikitikitika zany liberté de presse zany
dia tadidio tsara zay fa vity ianareo tsy ilaina akory ny fidinana an-dalambe tsy ilaina akory ny anao zavatra hafa fa mihitsana ho azy nareo ary mamono tena ary tena mandavaka ny lavaka ilevenana mihitsy ny io nga maniary amin'ny firaisam-po asa ratokanao an'izy io ho anareo ny mamaika zao dia ny tsabona ny vahoaka malagasy ny mamaika zao dia ny isiany fanafody mahasitrana ny vahoaka malagasy ny mamaika zao dia ny tsy alan'ny olona vola amin'izany fitsaboana zany ary ny mamaika dia tsy isiany marary marobe sy maty marobe eo mola zaina fa ny vaksiny ho avo izy izy ny ministry ny fahasalamana afaka tapabolana eto tsika mahita izy tant mieux raha ny procédure zay dia lava zany fa dia manao miracle aloha moa zany nareo ny mécanisme covax tsy hitany nanaovanareo anazy tsy aiaizany lohany tsy ahiny vodiny lasa miatsapy ery amin'ny fondation Akbarali manina raha menany Akbarali mihitsy ny fitondrana eto dia miala fotsiny nareo mamindra fahefana dia meo anazy ny fahefana satria efa izy no mitarika rehefa izy mavita mamory ny androm-panjakana eto amin'ity fireneny ity mampiantso afaka mampiantso ny mpamatsy vola ny OMS sy ny UNICEF sy ny rehetrarehetra afaka mampiantso ny ministera ny présidence ny primature maninona moa sa io le izy io ve ny tena izy fa nafenina foana le izy hatramin'izay ary io le tenenay foana hoe eto amin'ity firenena ity nge filoham-pirenena tsy mitondra misy super président dia atsika vahoaka ny mieritreritra an'izany ary zay mahatonga le président tsy mahavita manao ny inona mihitsy tsy maintsy mierana maka lalana amin'ireo olona ireo izy anisany io anankiray io efa tsy tako nafenina intsony le izy dia io izy io hitatsika vaky barara ihany mandeha moa ny resaka hoe latsaka filoham-pirenena mbola tsy hany ny resaka aloha aza manaiky anaovan'ny olona diversion amin'izany aloha tsika zao fa tsy faiza mitatana aloha ny tsara fantatra hoe raha olona mahay mitatana tsika nge manana ministère ny affaires étrangères rehefa tsy anao présidence ireo afaka miantso ny vahiny mpamatsy vola ny chancellerie rehetrarehetra fa défaillant ny fitondram-panjakana défaillant ny filoham-pirenena dia manonao foana ohatra zao anika le fanapa-kevitra zay raisina rehetrarehetra tao anatiny reny kabary zay natao reny dia kitoto tsy mitombina ny zavatra niova fotsiny tao anatiny dia efa tsy be oeraoera be intsony aloha hoe mba tsy mandany andro amin'ny resaka tsisy fotony fa naniezaka reo tonga hoe droit au but dia raha manao examen ho azy zany raha manao laza adina anankiray any amin'ny fanadinana dia tonga dia hors sujet tanteraka miainga any amin'ny ohatra anankiroa notomena ary zany zavatra tenentsika zany zakan'ity fitondram-panjakana ity hoe tsy maintsy dadavana hevitra ty miara-manonja ity na dia ho sacrifiena reo fandaharana sasany amin'ny hainao manjery hafa ary ny voalaza ao anatin'le décision interministérielle aloha hoe tsy mahazo manao fandaharana manomano hevitra politika ohatra zao intsony ny fandaharana rehetra sy ny hainao manjery na audiovisuel ny hainao manjery rehetra dia tsy azo alefa intsony any amin'ireny toerana naovana état de nécessité sanitaire dia Analamanga zany Boeny zany Sava zany voateniny mazava tsara ato daholo Sofia Boeny Sava Atsinanana Analamanga fandarana ho ajanona tsy anakana miara-manonja mihitsy zany ho alefany amin'ny faritra hafa indray raha tsy hoe tenenareo daholo indray faritra rehetrarehetra hoe dia tratry ny état de nécessité manontolo Madagasikara ray manontolo fa nareo indray tsy asakana an'io rehefa lefanay any amin'ny zavatra hafa indray io za raha tsy hoe anaovanareo etsaketsaka ihany koa indray ny MBS satria tsy mbola ampy anareo ny nanakanana anazy tany amin'ireny canal satellitaire reny anaovana antso-jay hafa indray koa dia abilay faso indray alefaso indray ny hémorragie sy ny herim-pamoretana indray mifoha amin'ny torimasony daholo indray rehefa ampiasain'ny fitondram-panjakana indray ho zay mandehana indray koa sambory daholo koa le olona manao an'le fandarana koa alefaso hitan'le vahoaka malagasy fa leo hitan'reto PTF reto bailleur de fonds reto ary mino fa reo bailleur de fonds reo contre an'izany fikitikitihana liberté de presse
tia no hoany fandaharana ahafahany mampanohitra miteny sy miteny marina fa tsy mamorona ihany koa. Marina fa tsy zakanareo le fandarana nalefa omaly. Ary mbola eritreretina efa ho alefa foana rehefa any amin'ny internet any YouTube rehetrarehetra any ho anareo izay mbola tsy nahita an'ilay izy omaly. Ary mbola maromaro ny ohatrin'iny. Reny nge tsy zavatra noforoniny compilation teny nataon'ny filoham-pirenena nandritra izay fotoana rehetrarehetra zay hatramintsika amin'ny teny androany. Mbola hiteny hafa indray izy dia ho ampitsika indray koa io. Aza tia fa misy internet eto Madagasikara, raha tsy hoe tapahanareo tanteraka fa nareo koa ny Telma. Tapao ihany koa ny Orange, tapao koa ny Airtel, tapao daholo rehefa mety fibre optique eto Madagasikara. Ataovy amin'izay le didy jado na tiana anarovana anazy. Ny tena ma-DJ anao ataovy. Ampandihizo le vahoaka, ampandihizo. Enjana ny zavatra mitranka amin'izao fotoana izao. Ny maty ihany tsy mahita vahaolana fitondram-panjakana, marary ihany tsy mahita vahaolana fitondram-panjakana. Ny vahaolana hitany dia fanaovana fasana firaisam-po. Vahaolana hitany dia manidy ny aina aman-jery, manakombona vava. Tena fitondrana inona rety e? Olona inona rety e? Ary zay no ahitana hoe ny mpanolo-tsaina dia mpanolo-tsaina tsy alehany ozy izy ny fitenin'ny tanora. Tsisy raisina mihitsiny. Gouvernementa zéro. Dia tsy mba misy mahasamiteny an'ilay filoham-pirenena hoe tsy mety zany zavatra zava dao tsika tady fomba rehetra. Na dia ny amerenanareo an'ilay vola laninareo sy ny détournenareo tamin'ny zavatra tsy tokony ho atao ary. Aiza ny volan'ny Covid. Marina fa hiatrika fivoriana ara-potoana ny solombavambahoaka afaka tapabolana raha amin'ny 11 mai sa rovina izy teo, 2e mardi du mois de mai. Fa hifankahita any fa any nge solombavambahoaka tsy manana fitenenana araka ny tokony ho izy. Telo minitra zany tsy ampy solombavambahoaka zany. Zany resaka hoe mpanohitra ao anatin'ny antemeram-pirenena mbola tsy mipetraka zany, mbola de fait. Mbola tsy ara-dalàna ny mpanohitra ao anatin'ny antemeram-pirenena, mbola tsy manana ny toerany ara-dalàna. Ny lalàna tsy misy. Ny décret d'application tsy misy. Ary ny mauvaise foi ny fitondram-panjakana. Raha raisiko araka ny teneko teo zao raha ohatra ka nanao empêchement ny tompoky lahy Zafelbera tamin'ny fotoan'androny, anisany natonga ny empêchement ny filoha Zafelbera tamin'izany fotoana zany dia tsy famoahany an'ireny décret d'application ny lalàna izay lany tao amin'ny antemeram-pirenena reny. Fa ity efa tamin'ny andron'ny tetezamita mbola tsy mivoaka ny décret d'application. Dia avy eo dia omena tsiny ny solombavambahoaka ny mpanohitra fa hoe ao amin'ny antemeram-pirenena reo ny tokony haneo hevitra toy izao. Rehefa tsy manana sehatra, tsy ampy anay ny sehatra ao amin'ny antemeram-pirenena. Ary tsika raha mahafantatra fa misy ministra antsonareo tena sahany mihitsy ny mandaty tsy tonga. Solombavambahoaka ny mampianjo anazy amin'io, sahany ny tsy tonga, mandany fiantsoana sy ny interpellation ny ministra. Ny sasany moa dia migresse paty, manao an'ilay hoe ady tsy mazava ny ambadibadika any, mbola mame kolokolo, mame zavatra katambony mba ahafahana mampirina an'ilay député sasany. Fa zay tsy azonareo amin'izany intsony. Tia miara-manonja anay ty efa nentinainay zanay izy io. Ka natapahana ny fandaharana eto akafepetra ianareo satria zay no anatin'le décision raisina hoe ny ministère ny fitsarana sy ny ministère ny filaminam-bahoaka sy ny ministère ny foloany dasy ny sisa ny secrétaire d'état de la gendarmerie andeha akafepetra amin'ny fampiarana an'io didy décision interministérielle io. Dia efa miandry fotsiny tsika zany. Inona no ataonareo indray? Mamoaka BRD, mamoaka an'ilay blindé indray ianareo zao, efa mandehandeha daholo ihany izy. Efa mamoaka hémorragie ihany nareo fa hitanay daholo ingereny. Ny mpanao gazety tsika efa lasa mandehandeha maka sary ihany. Fa zatran'izany inge ny mpanohitra e. Fa zatran'izany inge ny vahoaka e. Ary voanaiky zany mandrangitra zany zavatra ataonareo zany. Mandrangitra an'ilay vahoaka. Ary zay tena maprisika androany. Ataovy mafimafy ny kirurikatsika rehefa avy eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 2. Afaka manao an'izany tsika, tsisy hémorragie andeha hiditra any an-trano zany sady tsy mampandroso an'izany tsika. Ataovy mafy ny kapoka vilany, ataovy mafy ny kapoka daba, ataovy mafy ny sifflet, ataovy mafy daholo zay zavatra rehetrarehetra zay atao. Ataovy mafy ny antsoantso. Lazainy tsika eto fa manao an'izany
incitation à la rébellion fa inona re zany fa taizanareo nijeren'izany hoe incitation à la rébellion zany taiza ho izy atao anaty dictionnaire olona mikiririka amin'ny siflefa dia manao incitation à la rébellion nga izy ny teny hoe aongany rakotina rabe miantso vonjy izy hoe jy izahay leo izahay tsy rariny ntsony ny zavatra mitranga matinay jerenge tsisy miraharaha tsony zany olona maty mandalo tao amin'ny mamasina amin'ny CTC mamasina zany vaky ny fo zay olona rehetrarehetra mandalo ao tsy ombontsony ny toerana eny ivelany eny ompendrasana ny tory dia efa misy mitsipaka ny sasany tsy voarainy mody fotsiny dia miandro fahafatesana zany ny fitondram-panjakana mafo vato tsy mahalala n'izany réalité ny iainan'ny olona zany fandresany namana teo ny resaka hôtel hôpitaly iny moa zany tsy natao an'ny sarababe bahoaka iny fa ho an'ny tsy te hifangaro amin'ny sarababe bahoaka ireny fa mifanontaniana mipetraka fotsiny hatramintsika miteny zao dia aiza le vola tokony ampiasaina amin'izany fitsaboana ny olona sy adidivana amin'ity arety mandringa an'ity rehefa tafavoakanareo izay vola zay dia afaka misento ny vahoaka malagasy fa raha mbola tsy tafavoakanareo zany dia tsy maintsy menimenina izy ary tsy maintsy miantsoantso izy tsy maintsy manonjy izy natapenam-bava toy inona raha zany eto amin'ity fandarana ity zany mahita moyen foana zay ahafahanay mampita ny afatra aminareo zay tadidio zay tsisy tsy natao tamintsika nge tadidio tsara ny fandarana no mety vitanareo tsy mahazo mandeha tsony io amin'ny MBS fa miara-manonja zany tsy maintsy vitatsika mandefa an'izany na inona ataonareo na inona ataonareo tapahony hatrany amin'ny Facebook mihitsy dia zay ny toromarika ho antsika rehetra amin'ity fandarana ity raha sanatria mivavaka tsy afaka manaraka ao amin'ny MBS tsony sy ny amin'ny radio tsika amin'ny Z radio sy amin'ny fandarana hainao manjery izy miaraka amintsika dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny internet amin'ny alalan'ny YouTube any no ahitantsika n'ity fandarana ity ary tsy maintsy mamoaka ny tokony avoaka zahay io raha sitrapon'Andriamanitra io raha mbola meny fahasalamana sy aina foana zahay dia mampanantena anareo fa anao ny fomba rehetra sy ny vahaolana rehetra tsy zahay eto miara-manonja fotsiny rana amin'ity tinge fandaran'ny mpanohitra ity fa zadiny fa misy filohan'ny mpanohitra eto na dia tsy ara-dalàna araky ny tenena ary teo satria de fait fa araky ny lalam-panorenana dia ara-dalàna izy manaraka ny lalam-panorenana fa ny lalàna loa ny lalàna zay ampiarina ny lalam-panorenana no natelon'ny moka ny décret d'application no tsy nety tonga volana fa be voka tsy nety teraka ary zay mabotsina ny kibon'izy menakavo ireo zava-doza nge ty zavatra mitranga eto amin'ny firenena ity fa tena didy jadona tanteraka dictature tena manakaikikaiky ny any Birmania zao ny zavatra mitoy zao tsy tonga ho azy le DJ didy jadona mikosika kapila mangirana ozy izy ny namana fa nety tamin'ny mihitsy le DJ io izy io isan'andro san'andro mahita foana ny lalana mandeha makany amin'izany dictature zany tsy azo ekena ny zavatra toy izao mbola misy namana tokony hiditra ao amin'ny eto amin'ny ity studio ity fa hojerentsika eo raha ohatra ka efa tonga ao amin'ny Antsoatarby eo fa ny namana faniry aloha zany nefa eto aloha dia omenana azy ny fitenenana sady arabaina izy ny tena kosa dia mametraka ny veloma madinidinika voadinidinika veloma voadinidinika hony zany hono ny tena fiteny dia mametraka an'izay veloma finaritra amintsika tsirairay zay samy velonaintsika rehetra antsoantso amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 zany hoe tsy hoe amin'ny 12 ianao ka hatramin'ny 2 dia mikapokapoka tsisy farany eo fa ao anelanelan'io fotoana io zany no anaovana an'izay ho antsika rehetrarehetra kopakopa tanana ho antsika rehetra zay anao an'izay antsoantso zay namaly ny antson'ireo olona nanomana an'izany izahay eto miara-manonja manohana tanteraka ary mametanana anareo rehetra zay nanomana an'izany hetsika zany ary
tiana tenena eto a rapitsy ravaka pitsitsika zany aloha zany dia hoe confinement total fa mbola misokatra ihany ny tsena kely eny amin'ny hatramin'ny ray dia ho hitantsika eo iza no mitoteny eto amin'ity fireneny ity, iza no manana ny fahefana sy ny ihery eto amin'ity fireneny ity. Fitondram-panjakana samy vahoaka izay arava dia samy tahin'Andriamanitra. Isaorantsika ny solombavam-bahoaka Ianitra Razafy Manantsoa niaraka tamintsika teo ka irezina izy ao anatin'izao adidy lehibe izao. Ny ekipa ny miara-manonja mihitsy amin'ny ankapobeny satria dia vao tamin'ny fa 1 volana avril tsy lavitra akory izay no nankalazaintsika ilay 3 taona lasa 2018 efa nentin'ny député Ianitra Razafy Manantsoa izany ny amin'ny hoe hiady amin'ny kolokolo, hiady amin'izany resaka démocratie zany sy ny fahalalahana. Dia zao tsika amin'izao fotoana zao 3 taona teorina 23 avril dia zao zany ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana zao. Ny tranga miseho tahaka izao dia ilay fahalalan'ny isam-batan'olona sy ny rehetra mihitsy no voadona ao anatin'izany. Inona ny antony mahatonga antsika hiteny an'izany dia hoe ny fahalalana halala vaovao, ny fahalalana hafata-javatra sy ny zo hiteny ho an'ny tsirairay dia zava-dehibe zany. Ka izany dia everitsika hoe ny état d'urgence sanitaire dia mitoetra ihany ho état d'urgence sanitaire. Fa betsaka nefa ireo fahalalam-baovao ao anatin'izany tokony ho fantatry ny rehetra. Atsika nafantatra tsara fa tsy voasamba-naka an'izany état d'urgence sanitaire zany dia ny fitondram-panjakana satria dia efa hatramin'ny herintaona no nisy ity ady amin'ny Covid-19 ity. Ary dia nisy fandraisana an'izay fanapahan-kevitra ho an'ny décret ny état d'urgence sanitaire zay. Tsy mipolo fa mihoatra akory ny asa izay na fa ny 13 na 14 na fa ny 15. Dia inona no mahasamy hafa n'le teo aloha sy izao amin'izao fotoana izao. Ary raha miresaka ny amin'le hoe mety manohitohina amin'ny filaminam-bahoaka sy izay firaisam-pirenena zay na ny unité nationale dia variana ihany tsika mieritreritra amin'le izy hoe aiza amin'ny fanomezam-baovaontsika no tonga amin'izany. Aiza amin'ny fahafantarany be sy maro no izo tokony ho fantany ao anatin'ny adevitra no misy izany. Aka ohatra tsika raha nandray fanapahan-kevitra ny conseil des ministres mikasika ny hoe atsangana ny CTC akoron-drano sy bypass dia amin'izao fotoana izao tsika tsy mbola tafatsangana ny CTC bypass fa ny CTC akoron-drano dia taoriana zay nisy fanapahan-kevitra ny conseil des ministres herinandro taorianan'io dia natsangana ny CTC na ny centre de traitement Covid-19 somandrakizay dia niarany tokana ny fitondram-panjakana reo reo. Dia raha miteny an'izany ve ohatra hoe aiza ho aiza le CTC bypass dia tena manelingelina ny filaminam-bahoaka ve zany, manelingelina ny firaisam-pirenena ve zany. Ary raha niantsontsika teto ny hoe tena mitaraina ny olona fa tsy ampy ny oxygène, sahirana ny fahazona ny oxygène ary tapatapaka ny jiro. Tena maly ny fitondram-panjakana ny amin'ny hoe hapiditra oxygène any amin'ny 700 any hoany. Dia taoriana zay mbola niteny fitondram-panjakana hoe ampitombo ny oxygène 2,000 isan'hoany. Tsy rariny ve ny zavatra resahantsika manoloana an'izany? Tsy fanairana ve zany? Tsy fifampiresahana ve zany? Tsy fampitakafatra ve zany? Ny amin'ny hoe tena nisy marary izay maty noho ny fatapahan'ny jiro ny jirama. Tena anivon'ny CTC. Tena ray fanapahan-kevitra ny fanjakana hoe tena tsy azo ekeny zany. Ary tena entitra manoloana jirama hoe zéro coupure ny orinasa jirama. Isika teto amin'ny miara-manonja no nanaitra izany mba tsy ho topotra amin'iono araka ny zavatra misy sy fantany ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Dia fahatsoana ve zany? Tena manelingelina ve zany? Ary raha nitentsika ny amin'ny hoe tena tsy sevitra, tsy possible mihitsiny na ahafahantsika miady sy miaritra ity coronavirus variant sudaf mafy be ity fa tsy maintsy ary ndao hanao ezaka apiditra vaksiny ary niantso ny fitondram-panjakana tsika dia nanaiky ny fitondram-panjakana ny amin'ny hoe ndao ary vaksiny no ampidirina. Ary dia voamaly nisy amin'ilay 520 andro no hoe ho tonga eto Madagasikara. Isika ngeny nanaitra an'izany e, satria ny fanefitry ny virus dia vaksiny. Ka tsisy fahatsony zany e. Inona amin'izany fanelingelenana ny filaminam-bahoaka? Inona amin'izany manelingelina ny unité nationale?
isika angano nanetsika ny olona hanohitra ny fametrahana firaisapo teny Ambohidratrimo na teny Tsefa. Ny mpianatra no nietsika tao anatin'ny fikarohana borsa, ny interna no nietsika, ary mpiasa amin'ny fahasalamana no nanao témoignage, tokolasy tokovavy. Tsy ny miara-manonjo zany. Fa misy fihoatran'izany ka raha tsy teny ary izy fa ho tankinao izany mba hitarainany sy hitenenany. Ary ahoana no ahafahany fantatra fanjakana mahafantatra izany. Ary mba tsy unilatéral ny hitondrana ny raharay eto amin'ny firenena. Naninona raha naka ny fanapahan-kevitra ihany, tsy nampidirina tao ny fandarina ady-hevitra amin'ny TVM isaky ny zoma. Tsy voasoratra ao anatin'izay niresahana teo zany. Ao ny rivotra ao ny Samédia ny RTA, anao ny fitenenana, ny aokazava, ny tambatra, ny dondresaka, invité du jour. Fa mba tsy unilatéral izy ka ny fanjakana manao zay tany kibony amin'izay olona ampiakarina io, satria mbola tsy nisy ary tsy nahitana zany mpanohatra zany. Ny TRMD manakarina tao ny fandarina ady-hevitra io tsy mpanohatra tokolasy tokovavy fa sarinady zany. Ka maninona ny hoe misy no natsahatra amin'ny radiofonika sy ny émission télévisée, fa maninona ny mandeha amin'ny lala tokana ohatran'izany. Dia tsisy afa-tsy ny ahita zany afa-tsy ny tompotra miono, tsisy afa-tsy mahita zany afa-tsy ny ady-hevitry ny TVM. Dia izay tia ny fitondram-panjakana resahana, nefa izay ny atao hoe antoky ny demokrasia sy ny fahalalahany rehetra ny hevitra sy teny. Ary izay le nedivana tamin'ny tsanganana zany Hervelona Rasalama sy Hervelona Rabe Hervelo zany tamin'ny 90-91. Ary zay io lalàna nampiasain'ny fitondrana mifanaraka amin'ny état d'urgence sanitaire io. Ny amin'ny aleo alalaka mba tsy hisian'izany sivana izany. Mba tsy andeha ady-hevitra lala tokana na unilatéral ny raharaha eo amin'ny fizaram-bavao ho an'ny rehetra, dia nitsangana ny radio privé, dia nitsangana ny fahalalahany manangana ny télé privé. Teny anjantsika satria heverintsika fa mba misy ady-hevitra ihany, mba mila petraka tsara eo ambony loha ao anatin'ny betron-dohany rehetrarehetra. Fa tsy hoe rehefa foananao na atsahatra ao ny émission don miara-manonja ao anatin'ireo maromaro ireo dia foana ny coronavirus sy ny variant Sud-Afrique eto Madagasikara. Tsy mbola nahita an'izany sika, ary nambaran'ny Fidèle Lazarabela teo mandeha ny ady-hevitry ny CNN, ny France 24, ny Fox News, ny rehetrarehetra ny ivelany ihany, ny BBC, ary malalaka ny fandarana. Fa rehefa tena mijery an'ilay zava-misy eto Madagasikara zany dia hoe inona ary le nitolomana tamin'ny 2009, inona ary le nietsehana tamin'ny 2018. Toko ty samy resaka demokrasia daholo ireo, toko ty samy resaka fahalalahana daholo ireo. Ary raha nisy exception ty état d'urgence sanitaire ty, naninona rehefa niraisina tamin'ny teo aloha, tamin'ny heritaona zany. Nanao réquisition fahita lavitra sy radio tsy miankina maro anie ny fanjakany. Fa nanisy ary ny fandarina rehetrarehetra tsy niteraka problème zany, ary tsy nisy trouble na ordre public zany na unité nationale la tokolasy tokovavy. La preuve n'izany mbola io ny fanjakana. Ary mbola afaka niteny izy fa naresy zany coronavirus zany tamin'ny andehany voalohany. Ka raha tsy nampiarina tamin'izany, inona no antony ray ampiarina azy aty amin'ity vaky faharoa ity. Dia azo azontsika tsara tsainy zany fa mety misy ady-hevitra politika zany, ady-hevitra rehetra zany. Mety miara-manonja ny olana ka asosena miaraka miara-manonja ao angambany ny sasany. Manino tsika amin'ny tena zany satria efa victime tamin'ny nanatsahara antsika ilay fidiran'ny MBS tao anatin'ny fahitalavitra, ny bouquet zany na ny Canal Plus na ny Parabole na ny Star Times. Tsy fananana olona tamin'izany isika. Ary rehefa noelingelenitsika tamin'ny brouillage, dia ahoantsika ny tsy eritreritra hoe isika ny problème. Azo fikeritrereta n'izany. Zava-misy zany amin'izao fotoana izao dia anjaran'ny vahoaka maminavina.
nety ve ny lalana anjorana na soa azy ve ny tolona nataony miaina n'izany article 10 ny constitution zany ve izy droit à l'information ary raha tsy teny ny onjam-peo tahaka izao raha tsy teny ny fahita lavitra tahaka izao ka ny fanjakana ihany no teny amin'izay fomba hitenena amin'ny fanjakana ao ka tsisy anitsy tsisy hanao interpellation na tsisy hanaitra dia inona zavatra hitranga dia miverintsika any amin'ilay adevitra tany amin'ny 20 na tany amin'ny 5 na tany amin'ny 7 na tany amin'ny taona 1970 satria izany hono no nanetsehana ny tolona tamin'izany fotoanandro izany hoe tsisy ny fahalalana tsisy ny demokrasia nisy ny jadona dia lasa tsy mandroso ho any amin'ny fampandrosoana antsika fa mandroso makany amin'ny fiemorana raha zao tranga ny zavatra ahitantsika azy zao ary du jamais vu tsy fahita eran-tany zany toe-javatra zany to plasiko vavy tsy fahita zany fa lasa miaina ny zany tsika amin'izao fotoana izao satria ao anatin'ilay faharerany vaoaka ihany koa sy ny fantrany vaoaka dia mety daholo izay fanapahan-kevitra raisy ny fitondram-panjakana ara-dalàna daholo izay mety ho fanapahan-kevitra raisy ny fitondram-panjakana zany satria manana vaoaka reraka izy manana vaoaka mahantra izy ka na te hetsika sy teny dia sy tafahetsika na mba miangaviny solombavam-boakana izy ny fandarina miara-manonjany tsy hoe mpanetana tsotra ohatrana ihany no misehatra ato fa solombavam-bahoaka lay nomeny vahoaka fahefana mivatana tamin'ny alalan'ny latsabato mivatana suffrage universel direct ka mitondra ny hevitry ny vahoaka zany fa tsy hoe ny hevitry ny fanohanana fanjakana ihany ny tena hevitra ngezabe ka tokony hoe noho ny vahoaka malagasy tsy tompoko tsy mampianatra demokrasia an'izy atsika amin'ny teny an'izany tsy mampianatra ny liberté d'expression an'izy atsika ary tsisy dika n'ilay tolona natao tamin'ny MLE na mouvement en liberté d'expression raha tataka izao ny endriky ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny andraikitry ny fanjakana dia tokony mametraka ny structure hiadivana ny covid-19 hiadivana sy ny budget hiarivana ty covid-19 ty mametraka an'ireo CTC mijery ireo fitaovana izay tokony ilain'ny vahoaka zany ny andraikitry ny fanjakana ary mitondra ny mesure mifanaraka amin'ny fihibohana manoloana amin'ireo sokajina asa izay noidina na ny rarana tsy hanao an'izany asa zany fa manao an'izany ary ve ny fanjakana mety misy teny manao hoe eny manao izy fa ampy ve zany ary tena tonga ny vahoaka ve zany raha miaina isan'andro san'andro tsika fahafatesana amin'izao fotoana izao raha mijery ny fitaraina n'ireo tompona andraikitra eny na ny mpitsabo aza sy ny mpitsabo mpanampy misehatra ao anatin'ity covid-19 ty petsaka ny eny nodimandry ary nisy mitsoka andraikitra maninony zany effort zany hakan'izany andraikitra zany tsy ataon'ny fanjakana fa mandeha makaty amina adevitra politika na tiana na tsy tiana ihany zany adevitra zany ka io moa araka ny nambaran'ny député Fidèle Lazara-Pera teo dia hoe mbola hivory mbola handinika mbola andanjalanja ny amin'ny lafin-javatra rehetra handraisana fanapahan-kevitra mahakasika zao raharaha izao ny eo anivon'ny fanoerana ny ekipa miara-manonja ihany koa mbola ifampidinika satria azadinoina misy mpisehatra politika ary misy solomavam-boaka ao anaty zany miara-manonja izany betsaka ny adevitra azo atao ary zay le hoe mitodika any amin'ny PTF partenaire technique et financier raha izao ny zava-misy eto Madagasikara mety misy faly sy bitaka hoe tena mety fa zao lay mpitondra hevitry ny vahoaka ihany le mampanonja n'le fandonjan'ny adevitra mety ianao mihitsy lay faly amin'ny fanapahan-kevitra andraitsy ny fanjakana no malahelo amin'le hoe iza nitondra feonay zavatra nentsika teto amin'ny miara-manonja nge raha nytentsika hoe mila vaksiny tonga ny vaksiny ho tonga plutôt tsy ampy ny oxygène nampitombo oxygène na ny fitondram-panjakana tsy ampy ny trano fandraisana nampitombo CTC ny fitondram-panjakana CTC Ivato CTC Village Voire
CTC Palais des Sports, CTC Alarby no natsanga amin'ny fanjakana teo aloha. Fa rehefa teny isika dia nisy ny CTC Somandrakizay, dia misy ny CTC Akorondrano ary andrasantsika ny bypass. Atevitra ny etitsika izany a. Ny etsotsika hoe tsy ampy ny fanafody, dia teny fitondram-panjakana hoe 6500 traitements possible efa vonona. Dia ny teny ray izy 4500 ray. Lovenao sa député Iantra Razafy Manatsona nanolotra an'izany tany anatin'ny tambajotra sosialy. Hoe tena urgent tady an'izany satria anticoagulant zany. Ary ilaina ao anatin'izao ady amin'ny Covid-19 zany. Tsy tombotsy ho an'ny fanjakana koa ve ny tenenana an'izany. Dozy ny fanjakana hoe tandremo fa mety misy manafina fanafody tany ambadika tany. Fa raha ny fanafody tokony ho ampy. Nanaitra ny antsika e. Fa mivadika fotana mahafato atsika kay izany ho an'ny fitondram-panjakana. Fa tsika tsy maheno an'izany, ngany amin'ny onjam-pirenena sy ny fahitalavitry ny firenena any fanjakana ve miteny amin'izany ve? Manaitra an'izany ve? Tsy fantatro. Mety efa nisy angamba fa tseniko na tsenitsika. Na mety anahirana koa ny tenenana an'izany. Tsy fantatro. Fa mba misarika ny sainy tokony andraiky mpanjakany ihany tsika, aza mandeha amin'ny olaliny unilateraly io. Tsy hoe rehefa akatina daholo zany rehetrarehetra dia ho resy ny Covid-19. Io ara zao vao niteritsika. Mbola misy sasany mangataka dérogation ny alalana volona. Nefa ianao fanjakana miteny manao hoe tena mikatona ny sidina avy any ivelana. Ka raha omenao dérogation izy, tena mandrefy ny fitondram-panjakana anie zany kompania zany e. Zany firenena zany e. Ka raha tapenana mivavatsika tsy teny an'izany, dia mahafaly ny rehetra zany, hoe zany no tena mety. Raha ny tenitsika tetony hoe fa maninona no olona zay sady sy institution no simple opérateur, mety matanjaka izy. Dragon izy, aty amin'ny faritra Océan Indien sy Afrika, ao anaty magazine Forbes izy. Ary mety manana influence izy amin'ireo olona maromaro ao anatin'ny fitondram-panjakana. Fa na tiana na tsy tiana ny atao hoe État dia misy lalam-pandroenina nampijoro azy. Fa naninona ny voabatany izany ny tongotry ny présidence, ny primature, ny ministre ny santé, ministère ny santé, sy ny sisa sy ny sisa. Dia raha ny teny an'izany tsika ve dia fahatsoany izany. Satria manitsy ilay repoblika isika. Manitsy ilay endriky ny fitondram-panjakana amin'ny akapobentsika. Satria nandritra izay fotoana nisin'ilay fivoriana iny, nanao koa ny fivoriana tety amin'ny fiadinan'ny repoblika. Dia hoy isika hoe fa naninona tsy tonga dia nanatina taty amin'ny fiadinan'ny repoblika raha ho amin'ny fandaminana izany. Na naninona rambany andry ilay fivoriana nataon'ny fiadinan'ny repoblika dia apitson'iny vao nampianto izany fondation Akbaraly izany. Manahirana izany a. Dia hiteny ve izany hoe fahadisoantsika miteny an'izany. Ka raha milaza fa hoe tsy mety izany dia hoe tsy ena tsisy démocratie izany eto Madagasikara, tsisy fahalalana izany eto Madagasikara, dia ho aiza ary ny vahoaka. Ho aiza ary ny vahoaka. Ny atao hoe firenena, ny atao hoe démocratie dia tsy izay manasoaso ny fitondrana ihany. Fa izay miteny ihany koa amin'ny hevitra heveriny fa fanohatra amin'ny zavatra na manitsy ny lalana ny fitondram-panjakana. Dia io firenena Mauritiana io raisitsika ohatra amin'izany. Na viny Ramgolama sy ny olo Jagnoty sy ny sisa famille Jagnoty sy ny Ramgolama any Mauritiana. Mitoetra foana ilay fanoherana sy ilay fitondrana. Dia afaka mifampihena, afaka mifampijery. Ny lalana nitondran'ny Front National, ny Le Pen, ny fanoherana tao a Frantsa. Tena mihaino an'izany Jean-Marie Le Pen tamin'ny fotoan'andro izany, izay fitondrana fandimby tao. Na ny sosialista io, na ny taty amin'ny républicaine, na ny UMP ohatra. Ary mbola noraisiny Marine Le Pen na fitantanana an'ilay atoko, dia tsy mbola niova tanatin'ny linina an'izy. Ary nanitsiny ny fitondram-panjakana izany tao anatin'ny Covid-19 mafy be tamin'ny Frantsa anie no teny Jean-Luc Mélenchon mpanohitra sy ry Marine Le Pen no sy onjam-peo sy ny fahita lavitra ny teny tsy mety zao nataon'ny Edouard Philippe zao, tsy mety ny décision Macron mpakasika an'izao fanabeazana sy ny sisa.
fa zao nanitsy ny fitondram-panjakana ny diany zany fa tsy naka fanapaha-kevitra izy hoe ndao fa tonga de idiny reto nandaoko ty any Jean-Luc Mélenchon na Marine Le Pen na reo liderany Gilets jaunes tamin'ny fotoanandro satria mbola reny no nyteny nisehatra tany amin'ny réseaux sociaux satria ny mouvement Gilets jaunes dia mobilisation c'est sensibilisation ny ainga tany anivony réseaux sociaux tany France tandremo matanjaka zany réseaux sociaux zany matanjaka zany zay no lazaina hoe misy foana ny sehatra hahafahana miteny sy hahafahana mihetsika fa nizaniza nampiatra ny pratika io foana fa rehefa zay ny endrika ilay pratika dia efa manomboka manakaiky ny fanazavana ny entiny député fidèle tamin'ny voalohany hoe manamarina n'ilay adevitra ny amin'ny mangamasaka manomboka manantonantona amin'izany ny adevitra amin'izao fotoan'izao manomboka miresaka amin'izany ny adevitra amin'izao fotoan'izao ary manomboka tafiditra amin'izany ny adevitra amin'izao fotoan'izao toko lasy toko avy miara-manonja moa mbola ivory ny fanoherana koa mbola andinika satria tafiditra ao anatin'ilay fanapaha-kevitra andraisiny izy ary rehefa nambarantsika fa nanelingelina fitondram-panjakana zany fandaharana sy ny ekipa izany asa moment favorable ve tsy haiko ho an'ny sasany ny état d'urgence sanitaire fa tsika fotsiny te itiny amin'le hoe raha tsisy teny ary raha tsisy ikapoka latabatra ary raha tsisy ampiakatra feo ary iza nitondra ny hevitry ny vahoaka amin'ny akabeany satria ny zavatra izay nambarantsika dia nidona teny anivo ny fitondram-panjakana ary nakany lesony zany tokolasy tokovavy ny fotoana moa tsy maintsy hitsinjaraina mbola misy adidy samihafa ho taterahan'ny olom-pirenena rehefa avy eo araky ny efa nambarany honorable Ianitra Razafy-Manantsoa azy sy ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena ao anatin'izay endrik'ilay hoe sahirana nona te hiteny nefa voafetra amin'ny lafiny rehetra ary tsy mahazo ny anjarany dia ny namana raha teo koa efa tonga eto Erika Randrenaivo zay aloha zany ny faneho-kevitra tamin'ity anio ity mbola hanana ny fahalalahany vaovao samihafa itsika fa hatreto aloha zany dia mbola hidinika ny amin'izay mety toy any raharaha ny ekipany miara-manonja sy ny fanoherina amin'ny akabeany Erika Randrenaivo mankasitraka namana fanioka zafy manatany nanolotra ny fitenenana angasitrany ihany koa ireo zay efa nandray fitenenana teo aloha teo satria ao anatin'ny fotoatsarotra tokoa ny diavin'ny firenena amin'izao fotoan'izao diavin'ny firenena moa ninona fa ny hoe arety mandoza irana mahity io etsy andany ny fahasahiranana sy ny hoe vaovaovao milatsika izao ny hoe tsy fafahana manao anyity fandarana miara-manonjy ity atsoatsy efa natsitiky ny namana teo moa ny hoe fepetra tokony raisina ombako manana ny fiarabana antsika menakavy manaraka tsy tapaka n'izany fandarana mamitsika izany naneto toerana na ny any ivelany ary isorana ny fankahirezana isan-karazany satria raha tsy misy anareo mpiaino manohana ihany tokoa moa inona moa no azonay atao eto isaorantsika hatrany Andriamanitra mbola nanome tombonandro ahafahana mivelona sy mifampitafa mifampidinika ary mijery izay mahasoa ho an'ny firenena malalantsika ity ny amin'izay ny hoe mahasoa ny firenena malalantsika ity izay no tiana tsindrina mafy dia mafy mihitsy izay eritreretina ho antom-pisiny ny miara-manonjy antom-pisiny reny fandarana maro isan-karazany reny izay voatanisa teo ny hoe tsy maintsy atsahatra noho ny fanapaha-kevitry ny fitondram-panjakana moa zany asa hoe zay tokoa ve no vahaolana raha amin'izao situation kaotika mahazo ny firenena izao tiana tsy pihana mantsy ny hoe mandeha be ny feo sy ny resaka etseroa na ny anatin'ny tambajotra tserasera ary misy tompona andraikitra solombavom-baoaka mihitsy ny hoe afaotana mafaty hoanareo ny mitarika olona anankirondana
aoko kosa intsy le resaka monsieur le député mbola tsy nitaona vahoaka mihitsy ny miara-manonja ny hoe andao anakorontana na hoe andao andrava fananan'olona na ny hoe andao iantsiady amin'ny mpitandro filaminana na hoe tsy fantatro ny mifanohitra amin'izany aza ny zava-misy raha ny asa nyfanoherina nge raha mijoro ara-dalàna raha voajana reo tsara raha tanteraka reo tsara ny mametraka n'izany statut de l'opposition zany ary fenitra zany ho an'ny fitondrana démocratique ary fenitra afaka manintsy ny asandreo membre ny gouvernement fa saingianareo moa amin'ny fahitanareo azy amin'ny feritreretanareo azy fa lalana mety zao izoranareo zao dia miezaka foana mampiasa ny herim-pamoretana lasa herim-pamoretana satria isaky ny misy eritreritry ny ivoaka malagasy ampiseho an'izany zo fototra zany aneo an'izay fahafahana kely sy bitika izany dia ny fanehoan-kevitra na ny hoe fitarainany amin'ny zavatra mahazo azy dia mipotra foana izay herim-pamoretana izay omena profo isika menakavy zoan'ny mpianatra nge no mitaky ny vatsim-pianarany fa inona ny nazo ny mpianatra tany Tamatavy noho ny tsy fandraisana ndraikitra inona ny nazo azy lacrymogène fisamborana ary namoizina ny mpianatra mihitsy azy fitakiana zo zany fa tsy fanakorontanana na fanonganam-panjakana rehefa nietsika ny paramède inona ny zavatra hitantsika voantso teny anivon'ny gendarme ry ilay lehibe na syndicat ka toe-javatra ohatran'izany ve no eritreretanareo fa hoe ampilamina le tany sy ny firenena ilay zo ozy ahako teo no takiana fa rehefa mitaky an'izany zo zany ny vahoaka malagasy tsy mandady arona ilay mieritreritra ny tena ny tokony ho tsara kokoa noho zao ny fiainana iainany dia hoe mpanakorontana ary omena soketa amin'izany ny masamy teny ny masa mandray andraikitra izay eritreretina nasoavana n'le firenena hitondrana ny fahamarinana marina dia soketaina hoe mpanakorontana ary mpanonga-panjakana ny mampalahelo ao anatiny dia ty fa raha ny resaka avany andapa ve raha ny resaka anaratsiana ve na ny resaka vo hitantsika nisy ainao manjery manohana zao fitondrana zao fa fiantsiana famonoana mihitsy ny nataon'ny fandarana tambatra tamin'izany fotoana zany ka nitenenana solom-bavomboaka voafitim-baoaka ara-dalàna tiaty anivon'ny fanoherana ny hoe raha vohitanareo mandeha ny an-dalana tohay ny vato tsisy fandraisana ndraikitra na ankely azy nefa zany tena menasy de mort mihitsy tsisy na nyray azy elana tsiny asa hoe fandraisana ndraikitra tampoka ny fanaraka tamin'le ambeanara-pahasalamana izany hoe fampanginana olona tsy afaka aneo hevitra tsy valam-parako iny satria efa nazavainy namana solom-bavomboaka teo fa ny tiana hidirina dia ty ilay antsoantsony olona eritreretina atao rehefa avy eo dia efa renay sady zany zao fa misy olona anakorontana ary misy olona itorabato ho an'izay manao an'izany atao hoe fisotomana ny lakolosy na fanairana fitsofana anjomara zany dia misy mieritreritra ny anakorontana dia itorabato sy ny ohatran'izany elana tsiny izany toe-tsainy zany dia tena tsy ao anatin'ny sotoavina mahamalagasy mihitsy samy gasy isika samy gasy isika no mifampiresaka eto raha izay no eritreretin'le vahoaka malagasy hoe anairany ny tompona ndraikitra ny tompona ndraikitra izay nitenenina foana ny teto hoe mitavozavoza ao anatin'ny fanapahan-kevitra ao anatin'ny fandraisana décision mifandraika kokoa amin'ilay fanapahan-kevitra tokony hifanaraka amin'le ambeanara-pahasalamana voanteneniko teo mpianatra raha ohatra ka nandray andraikitra tamin'ny fotoana napety azy ara-potoana nge ny ministry ny fampianarany na ny mpisehatra ao anatin'izany départementa izany ka tonga ara-potoana ny volandreo mpianatra izay mieritreritra mba no fianaranareo tsy nisy ny fahafatesana mpianatra ary tsy nisy ny dizadiza tamin'ny mpianatra tsy nyfitondram-panjakana ohatra zany ihany koa ivoaka malagasy io efa tena tafiditra ao anatin'ny fijaliana izy dia izy no miezaka mandray andraikitra aneo an'izay hoe sitona lakolosy na fanairana ny fitondram-panjakana zany tsy mbola ny teny ny voaka malagasy io hidineny an-dalambe
raha ny tokony hoe izy aza dia ny mpitandro filaminana no misehatra mihitsy ny hoe hiaro ny vahoaka sy ny fananany fa tsy hoe andeha ampitahotra ny olona maneho hevitra. Zany no ilananareo mpitandro filaminana. Marina fa baiko ary tsy manetsika anareo amin'izany satria baiko ny anareo, baiko androany aloha. Fa tokony fampijery any no hoe iza moa ary ianareo moa inona tena antom-pisinareo. Moa ve tsy tandrokary ny vozona? Ary moa ve tsy le deriny rampara ho an'ny voaka malagasy rehefa feno ny fiapetra? Manapetra moa ny fotoana hoe ahafahana miteny tsy dia valapatra firy amin'izay. Fa le fanentanana nataony namana teo ny hoe raha tonga tokoa ny tokoa ka tsy afaka tsony zany hifampita afatra amin'ny alalan'ny hoe fahita lavitra na ny radio dia tsy maintsy izy foana ny fampitakafatra amintsika na amin'ny alalan'ny Facebook izany na amin'ny alalan'ny zavatra hafa satria mbola hifandinika moa zay no resaka mifanarana teo mbola hifandinika ary ny antsona mihitsy ny avaty amin'ny mpanohatra rehetra ny antsona ihany koa ny OGM ireo mpanao gazety rehetra ka voakasika ilay décision noraisin'ny eo anivon'ny ministera ny mahakasika an'izay ny hoe tsy afaka hanao an'izay fandarana fampitakafatra na famelabelarana politika ahafahantsika voaka malagasy mandanjalanja ny fiainantsika. Ny fiainantsika inona moa? Eto sanatry ny vava zay moa tenenina foana. Tsy nisy mihitsy ny hoe alako bika tsy tiako tare. Fa kosa rehefa hita fa makany amin'ny lalan-diso, rehefa tsapan'le voaka fa tsy mipaka mivantana any aminy, fa mitady hivoana amin'ny zavatra izay neritreretina. Ny zava-misy izay io le azo atao hoe firaisan-kina ao anatin'ny fotoana voafaritra, voafetra, ny hoe amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 no mieritreritra izy ireo no hoe hanao an'izay antso fanairan'izay. No inona moa ny hoe hitenenana? Tsy hoe ianareo no mitondra dia izay mpankahala. Tsy hany mihitsy. Fa noho ny tarainan'ireo vahoaka ireo ary teto nitondrana pofina amin'ny alalana radio zany na tamina tele zany hoe mba jerevo zay miteny eto dia miteny an'izany foana hoe mba jerevo nareo tompona ndraiky mpanjakana fa misy an'izao ny teny mahazo vahoaka atsenanina, misy an'izao mahazo amin'ny fokotany atsenanina, misy an'izao no mahazo ny karité atsenanina. Singanina amin'izany ohatra ny jirama impiriny teto amin'ny miara-manonja miresaka jirama fa mbola miverina foana ary iainana lasa zary sakafo hoanina. Izany ao anatin'izany fatapana herinaratra izay be dia be ihany koa no mivelona amin'io. Akoatra mararany amin'ny hôpitaly izay ahafatesana olona mihitsy. Zavatra ohatran'izany ve ny resahany eto dia lazaina fa mpanan-korontana ary lazaina fa tsy ara-potoana, tsy ao anatin'le fotoana tokony hitenenana azy fa hiandro roviana zany. Ny fitenenana eto ve hidio ny sisy tany fa efa ho lafantsa ny vary amin'ny brésilienne dia hieritrretina koa ve mpanan-korontana ary andraisana décision tampoka mihitsy ny hoe tsy mahazo miteny tsony aloha fa mikorontana ny firenena. Tsy any amin'le famehezana na le fifehezana ny aretina koa no sanatry ny vava ifampiresahany eto. Fa kosa ny amin'izay le hoe tampotampoka eo dia mitsahatra daholo ny sehatra rehetra ahafahana mifampita ny vaovao tokony hifampitana. Zay nisy hoe ny eto miara-manonja tsy sanatry ny vava mankala be fahatany fa kosa ny amin'le fandraisana ndraikitra, le fandraisana décision izay hita taratra fa misy tsy mifanaraka be ny ihany amin'ny zavatra misy amin'ny réalité. Efa nandraisana ohatra teto koa ny hoe ilay mesure d'accompagnement ao anatin'izay fandraisana ndraikitra izay. Tsy misy adaly eto. Raha ohatra ka miteny ny fanjakana hoe midy daholo ny manao ny confinement total isika. Fa ny miaramila amin'izay fotoan'izay dia tokony manatitra izay tokony ho anjara voaka malagasy isa tokantrano. Izany no tokony ampiasana an'ireny. Fa tsy ampitahotra isaky ny elakelan-trano. Raha mpangalatra nanaovana an'ireny tsy mampaninona. Ny vahoaka amin'izao efa tonga saina fa tsy mila entanina ntsony amin'izany hoe anaja ny fipetra ara-pahasalamana izany. Fa ny mahatonga azy tsy maintsy mivoaka ny trano
dia n'olonay fahaseranana efa miatrana anaty volany fa tsy hoe sitrapony andeha hivoaka dia andeha haka-aretina haka-vary any Swedafa na nitsabon'ny tena endrezana tsisy ko izy hoe andeha hanao fanenina haka-aretina eny an-dalambe fa noho izay fahaseranana izay noho izay fahantrana efa miatrana eo anaty volany izay no tsy maintsy hivoahany ka tsy izany ny andeha hamoatsika berde mamoatsika tanka ampitahorana azy mampalahelo satria tsy zakany ny aina ntsony le iainana le fahaseranana dia mbola misy an'izany ihany olo eo dia assistance sociale manka hery azy amin'ny fiainany izany no tokony hivoaka izany no tokony hanampy azy ara-tsaina sy ara-moraly ankoatrany hoe fanampiana azy amin'ny ara-bola sy ny ara-tsakafo satria efa tsy mihinan-kanina ny akabetsahany ka izy tsy mihinan-kanina hivoaka nao antso fanairan'izay ve izay ve no manan-korontana ary izay ve no anonga-panjakana so mba tsy harina manapetra hoy izy ahy teo ny fotoana ametrana ny fisaona fankatelemana antsika menakavy ivavahana trany Andriamanitra mba hame ny fahasalamana sy ny tombonandro ho antsika menakavy tsy sanatry ny vavaka hoe faty no isa rahantsika fa mbola hifanatry tava velonaina soamantsara amin'ity tany nosy ndrazana malalantsika ity ankasitrahana daholo isika rehetra any satria be dia be ny teny fankahirezana tamin'izay vaovao niseho teo tonga soaty aminay daholo ireny ankahirezana koa nefany mba tsy ho kivy mba tsy ho ketraka mba tsy ravoravo tanana satria dia samy tompony andraikitra amin'ity tanindrazana raha manantsika ity isika menakavy tsy ny miara-manonja ihany tsy ny amin'ny mpisehatra ara-politika ihany fa isika rehetra mihitsy no samy tompony andraikitra mijery ary mifantoka mahalala n'izay tokony hoe asoa no avy ny taranaka fara-mandimitsika tapitra moa ny fotoana ko dia metraka ny mandram-piona mandram-pitafa veloma tompolahy mankasitraka tompoko vavy